tsy mendrika tokoa lefa indro fatoloranao ny so kambarapety zao ny fafozan-tenako anompanamako tsy andranaky lomiandoa fa tena anao ny asanao toko kanisatolany ako nandrokonyareko ny fanahiko Jeso voyoary oetiko manao tsy manefiza ho fanopoko izao Taovaneo ampelatanana itorina ny famonjena anitarana ny amaindaina ufadiko izany oerana zava-mifanohitra mimbaiona itondra ny fiangonana hanao ny fanao ny zao tontolo izao kambarapety zao ny fafoizan-tenako anompanamako tsy andranaky lomiandoa tena hanao ny asanao toko kanisatolany ako nandrokonyareko ny fanahiko Jeso voyoary oetiko manao tsy manefiza ho fanopoko izao ny fanahinao ambombay kanasa taona fivorina tsy aroaroko faratsiana Jeso mba tovy amiko fa ianao tsafoina sarakay rayanao no miaraka amiko toko tsy misy asa tsara izay tsy efako kambarapety zao ny fafoizan-tenako anompanamako tsy andranaky lomiandoa fa tena hanao ny asanao toko kanisatolany ako nandrokonyareko ny fanahiko Jeso voyoary oetiko manao tsy manefiza ho fanopoko izao kanisatolany ako nandrokonyareko ny fanahiko Jeso voyoary oetiko manao tsy manefiza ho fanopoko izao
Anio Alahady 17 Septambra 2024. Alahady ihany koa fanateram-bokatra amin'ny sampanasa fitoriana filazantsara eto amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ary ibanjinantsika ny lohahevitra hoe miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasiny. Amen. Sokafon baibolitsika ry havana ao amin'ny Salamo 8:20. Salamo 8:20, andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Salamo 8:20, andininy fahavalo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ndeha hiara hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ianao mampanjaka ny fisavon'ny ranomasina, raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Ianao manorotoro andrahaba ho tahaka izay voavony, ny sandrinao mahery no mampielezanao ny fahavanao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ianao ny nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo, ianao ny nahary azy. Ny anaranao no ibin'ny taba sy hermona. Manatsandry mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana ny fanorenany seza fiandriananao, famitrapo sy fahamarinana amin'ny mialohan'ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly, Jehovah, amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany. Ny anaranao no ifalianay mandrakariva, ary ny fahamarinanao no isandratana. Fa voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fakasitrahanao no isandratany tandrokay. Fa an Jehovah ny ampinganay, ary ny ray Israely mpanjakanay. Amen. Vasataniwo sipuninawandanitra mirai safeu kamira rifana futandeibe saya monzena marube dia vitare kapitera saya monzena marube dia vitare kapitera Fiangonano masandratoreny feo hiderany mpanavotra naty ane fitrazy izao. Hira ho ampandehanana ny rasony Siona, Hira ho ampandehanana ny rasony Siona. Mbola hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ty ilay Tompo ty anay. Faly izay Tompo, tonga eto amin'ity tempolinao masiny ity indray amin'ity andro androany ity. Sambatra izay satria velona trapamonjena ny tambonao ka voataonanao ary tonga somatsara eto. Andriamanitra, lehibe ny fitiavanao dia rainay mandrakizay ny anaranao. Indreto izay Andriamanitra, mangetahetanao ny fanahinay ary maniry ianao ny fonay. Ta iray fosaina fanahy aminao izay amin'ity androany ity. Ko hatreo izao fotaona izao Tompo, mba tena izay rehetra taona eto dia ho anitra kasitrahanao. Ary tsisy ho very anjara izay tsirairay eto fa zavatsoa aminao raha miala eto indray. Dia amin'ny anaranao mahavony Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraky tsika.
Tonga eto amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika, manolotra ny arahaba amin'ny anaran'ny Tompo. Hivavaka isika. Jesosy, misaotra anao izahay fa tonga indray ny fotoana izarana ny teninao. Ny fanahinao masina anie no hitarika anay amin'izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Salamo fa 430 andininy voalohany. Izany no tsy anjery ianarantsika androany. Salamo fa 430 andininy voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Hisaotra ny Jehovah mandrakariva aho, hoe am-bavako mandrakariva ny Fiderana azy. Tantara kely anankiray no isontonako ny saintsika rakizy. Mpanao gazety iray naniry ny asa any an-danitra hono. Kanjo indray andro dia indray alina dia noraisiny nofy izany faniriana izany. Rehefa tonga teo amin'ny vavadiny lanitra izy dia nanontanian'ilay anjely mpiambina hoe ahoana ny anao zay? Andeha hiasa aty tompoko anao fanadihadiana na reportage momba ny fifandraisan'ny fiainan'ny olona eny ambonin'ny tany sy ny aty an-danitra. Hay, andao ary anaraka ahy. Efitrano lehibe voalohany anjely marobe no hitany tao miasa. Inona ny asany? Manokatra valopy be dia be, mamaky taratasy lava be. Tsy mitraka mihitsy ireo anjely ireo. Tsy afaka nanontany akory ilay mpanao gazety fa ilay anjely mpiambina no niteny hoe ato no atao hoe salle de réception des courriers. Mandalo ato avokoa ny vavaka ataon'ny olombelona rehetra eny ambonin'ny tany. Hey, nandeha indray efitrano faharoa. Ngeza be ary vao mainka anjely maro be no hitany miasa ao. Dia gaga izy nanontany hoe arina koa no mampikiropaka ireto anjely ireto, toa mivezivezy makety sy makery. Dia hoy ilay anjely mpiambina namaly hoe maika izy ireo satria ny didin'ny Tompo dia niteny hoe tsy maintsy valiana farak'izay aingana ny vavaka ataon'ireny olombelona ireny. Dia mampikiropaka azy ireo andeha anatitra n'ilay valim-bavaka any amin'ny olona tsirairay. Hey, dia ahoana zany ny toyiny? Dao indray ary anaraka ahy. Efitrano fahatelo. Le efitrano goavana be. Fa ny anjely miasa ao dia anankiray ihany. Tsy miasa akory ary izy fa mitatakolaka fotsiny. Dia hoe ahoana koa izao? Indrisy fa ato ny tokony andraisana ireo fisaorana sy fankasitrahana rehefa nahazo ny valim-bavaka ny olombelona. Saingy vitsy dia vitsy ny manatanteraka izany. Andraso kosa aloha izy ilay mpanao gazety. Raha izaho manokana aloha mbola tsy nandray izany valim-bavaka naterin'ny anjely taty aminazy izany. Diso ianao? Fa hoana? Antaniako ary ianao, iza no namorona ny aina? Andriamanitra. Hitanao izany? Misaorana Andriamanitra ianao ka mbola velonaina. Misaorana azy amin'ny zavatra rehetra. Fa ny fitiavany na toy izao anao. Ay, teo vao tonga saina ilay mpanao gazety hoe ahoana tokoa moa fa tamin'izaho mbola nianatra dia naniry mba ho tafita dia rehefa azoko ilay diplôma ohatran'ny rehare fotsiny aho hoe mahay. Dia noho ny asa indray dia nahazo fiara raitra. Toa tsy mbo nanao rakom-pisaorana tany am-piangonana akory ny namaika azy fa nanao arôzazy niaraka tamin'ireo namany. Resy lahatra ilay mpanao gazety fa tsy mahay mankasitraka ny olombelona. Zay ilay tantara ry Sekoly Alahady. Andraisantsika lesona, inona izany tokony ho ataontsika? Misaotra n'Andriamanitra. Mitsangana aritsika mpianatra mpampianatra tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny Sekoly Alahady. Iaka ho raisintsika lesona io tsy anjery io ampiaritsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa kitsika mafy be amin'ny anaran'ny Tompo. Hisaotra ny Jehovah lalandava aho, am-bavako mandrakariva ny Fiderana azy. Mbola hivavaka tsika. Jesosy, misaotra anao izahay fa zava-tsoa marobe no omenao anay isan'andro. Ampianaro ary izahay Tompo, hisaotra anao mandritry ny androm-piainanay. Aminaranao Jesosy, amen. N'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Jesosy reriany filaza tsara soa nentin'ireo mpanompo torina aminao mazina fokoa izao rehetra izao nefa eny mazava naposaka aminao Jesosy reriany no ivavahana ny anarany irery no fanavotana ny olona rehetra no andohalika ety antanika trany andanitra Tonga eo amin'ny fotoana fandraisana ny afatra avy amin'ny soratra mafy ntsika ry havana, koa dia hanomana ny tena sy ny fanahintsika isika andray izany. Izany soratra masina izany dia ho hitantsika ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby efapolo, andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Genesisy toko faharoa amby efapolo, andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Tohizantsika ao amin'ny Matio toko faha-raika amby roapolo, andininy faha-telo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Matio toko faha-raika amby roapolo, andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary faranantsika ao amin'ny Filipiana toko faharoa, andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Filipiana toko faharoa, andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Mialohan'ny hamakitsika izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray, zanaka sy fanahy masino, ry Andriamanitra teny tonga nofo, indreto izahay mangetahetanao, te hiaona aminao. Tompo, midina aty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ahafahanay mitahiry sy miaina izany teninao izany. Satria hoy ianao hoe tsy nofy ihany, tsy mofy ihany iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao. Mangetahetanao izay fanahy eo, midina aty anatinay, ary aoka ianao no omba ireo hamaky ny teny sy izay hitory izany, ka aoka ny sitraponao rery ihany no voalaza. Ho fanilo ny tongotray sy ho fanazavana ny lalanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Voninahitra ho anao rery ihany Tompo. Amen. Hamaky ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika isika dia ovaka itsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Genesisy. Ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao no ataovy dia ho velona ianareo, fa izao matahotra an'Andriamanitra. Raha olona marina ianareo, ary raha olo marina ianareo, dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no afatotra
ao an-tranomaizina nitoeranareo, ary mandehana ianareo hitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo, ary ny zandrinareo faralahy dia ento mankaty amiko, dia ho hita fa marina ny teninareo ary tsy hovonona ianareo. Ary nataony zany dia niresaka hoe izy efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahintsika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika. Koa izany no nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Matio. Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra, dia nanatona azy lololohany mpisolona sy ny olona ka nanao hoe, fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, zaho kosa anontany anareo zavatra iray loha, ary raha hovalianareo zany, izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa zany? Avy tany an-dranitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe, raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika, ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha holazaintsika kosa hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy ireo rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an' Jesosy izy ka nanao hoe, tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izao kosa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izany, fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy, dia nankeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boliko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe, andeha tompoko. Kanto tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy rahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy, ny lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny famarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Filipianina. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana, na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy tsy fisalasalana, mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny tenin'ny fiainana mba hisy ho reherehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny, na dia ahidina ho fanatitra ahidina eo amin'ny fanatitra ny fisoroana ny finoanareo azy aho, dia faly
ka miara-mifaly aminareo rehetra ary aoko zany ho ampifaly anareo koa ary miara mifaly amiko. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mandeha mba hitarika ny tsamba mampifaliany orifo ny mantra ilaza fa misy lamba tsy miofa tsy mety lo Jeso mofonaina so sady ranonainako asehoyo itany tenandra manitra tompo tao andanitra ambarao vitany mandeana hoy ny tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana rieny mitsangana fa izy Vavaka isika ry tompo rainay any an-danitro tonga ankehitriny ny fotoana izay hitenenanao aminay andraisanay Andriamanitra ny afatra avy aminao koa aoka ny fonay Andriamanitra ho tany lonaka andriny zany teninao zany miasa feno ianao ary aoka ho fenona ny fanahinao masina izay mba hatakaranay Andriamanitra miafatra avy aminao amin'ny anaran-tsonao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ry mpianakavin'ny finoana ho aminareo aneny fahasoavan'ny tompo. Amen. Alahady ny AFF moa anio ary ao anatin'izany alahady zany dia misy ilay fanoharana no raisin'i Jesosy Kristy koa ny afatra zay ho raisitsika amin'ity andro anio ity dia miainga indrindra amin'ny Matio 7:20 ka ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30 ihany. Ka ny jerentsika izany, ny amakitsika izany andin-tsoratra masina zany fanoharana zany, fantatsika tsara fa ny fanoharana izay tanterahan Jesosy dia tsy lany andro. Ka azotsika atao tsara zany no mamaky izany amin'ny fomba fijery ankehitriny. Io lay antsoina hoe lecture contextuelle. Ao anatin'izany ry havako malala dia ho hitatsika izao loha hevitra izao hoe ny didy ho an'ireo zay matahotra an'Andriamanitra. Ny didy ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Voalohany amin'izany ary ry havako malala dia ny hoe mandehana dia ny mbola maniraka ny tompo. Mandehana dia ny mbola maniraka ny tompo. Efa nivakina tamintsika ilay tantara teo hoe miainga amina ray izay maniraka ny zanany. Ny ray voalohany nanao tsia kanefa nanatanteraka ihany an'ilay asa. Ny anankiray faharoa dia nanao eny fa tsy nanatanteraka an'ilay asa izay andeha ho any an-tany-boaloboka zany. Koa ao anatin'izany ry havako malala dia hitatsika ihany koa fa raha vakitsika zao teny zao eo amin'ny 9:30 no mahitatsika izany dia ny hoe tsy nialanenina intsony ilay ray. Fa rehefa avy naniraka izy dia tsy nialanenina intsony hoe naniraka indray. Ka ao anatin'izany no ampietreretako anao ry havako malala amin'izao alahady ny AFF zao. Naniraka anao ny tompo. Maniraka anao ny tompo hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Maniraka anao ny tompo. Mbola maniraka anao ny tompo. Eny, ao anatin'izao ankame anara-pahasalamana zao moa dia tsy afa manoatra hoe amin'izany andeha zany. Kanefa azotsika atao tsara ny mampiasa
andeha ny fitaovan-tserasera maro samihafa reny mba handehanantsika iresaka amin'ny olona ampita ny filazantsara amin'ny olona ary ao anatin'izany ihany koa ny anambarana ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Mbola maniraka anao ny tompo ko aza endrasany efa fitsarana tahaka ny voambara eo amin'ny 1:1 manambara hoe iza amin'izy roa lamo nanao ny sitrapony rainy zay ianao vao tonga saina hoe zay ary fa tsy voahiraka intsony. Ao anatin'izany ihany koa ry avako malala amin'ny Alahady ny AFF azy dia rehefa tsy mandeha moa isika tsy manana fotoana andehanana dia azontsika atao ihany koa ny manohana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny izay mitoro ny filazantsara eny naiza misy azy ireny koa dia mbola maniraka anao ny tompo hoe tanterao zany hoe manohana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Koa amin'izao Alahady ny AFF zao dia manambara hatrany mandehana dia ny mbola maniraka anao ny tompo. Tsy ny komity ny AFF ihany ny mandeha fa iza moa ny AFF moa ve tsy isika fiangonana ko ianao fiangonana io mihitsy no teneninao anatin'izany mandehana dia ny mbola maniraka anao ny tompo. Faharoa ry avako malala dia ny hoe aza mamitaka ny tompo. Aza mamitaka ny tompo. Na ilay zokiny na ilay zandriny dia samy namitaka ny rainy. Hitatsika zany eo amin'io tantara io. Ary ilay mpampianatra anay anankiray izay moa dia manambara an'izay mandrakariva. Rehefa mampianatra anay izy makasika an'izany atao hoe fanoharana izany dia tsy maintsy misy ny lafiratsiny amin'ny toetrany anankiroa. Zany mpampianatra anay izany dia tsy lavitra antsika eto. Ka ao anatin'izany ry avako malala dia ahitantsika n'izao zavatra anankiroa zao. Lay zokiny dia nahainy bebaka ka nanatanteraka ilay asa. Fa lay zandriny sady tsy nibebaka no tsy nanao ny asa. Na ilay zokiny zany na ilay zandriny araka ny hitatsika nambara teo dia samy namitaka. Fa ny anankiray nahainy bebaka. Nahay nanarina ny fiainany. Ko aza mamitaka ny tompo ianao. Ahoana zany hoe aza mamitaka ny tompo zany ianao? Move ianao tena mibebaka marina eo amin'ny fiainanao. Move ianao tena milatsaka marina ao amin'io tanimbolon'ny tompo io. Sa mamitaka ny tompo ianao hoe manaonao ihany. Misy mantsy ry avako malala eo anivon'ny fiangonana dia izay ihany. Ny manao ihany no manao. Ary misy ihany koa ny manao ihany mba manao ny hafa dia mba manao koa ny teny. Fa ao anatin'izany no hitenenana anao aza mamitaka ny tompo. Rehefa manao ianao dia ataovy tsara. Rehefa manao ianao dia ataovy araka izay tokony ho izy. Ka ao anatin'izany raha miteny eto ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fibebahana marina dia manambara aminao zany fa mila mibebaka tokoa ane isika amin'ny zavatra ataontsika. Tsy hoe manenina fotsiny ianao hoe diso tamin'iny fa lay manitsy ny lalanao amin'ny alalany izy fanahy masina angatahanao. Zany lay takina aminao. Ary ny faharoa dia ny miasa ao an'Andriamanitra. Ka na mivantana zany na ankolaka dia izao ihany ny tanjonao. Miasa ao an'Andriamanitra ianao. Fa aza mamitaka ny tompo ianao. Ao anatin'izany ihany koa ry avako malala no hanomezan'ny tompo toky atsika ane. Izy ane ny milaza aminao hoe mba amin'izany hoe ahafahanao tena miatoky aminy sy mitazona azy dia izy ny manambara aminao ange hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatrasa sy ny mavesatra etany. Fa izao anome anareo ny fitsarany. Makanesa ao amin'ny tompo, mibeba ary miasa fa aza mamitaka ny tompo ianao. Amin'izao Alahady ny AFF zao ry avako malala no anambarana fa ny fiangonana indraindray dia diso vocation ny fiteny frantsay. Manao ahoana zany? Ny fiangonana tany am-boalohany dia nirahan'Andriamanitra, nirahan' Jesosy Kristy raha ny marimarina kokoa ary amin'ny Mateo 7:20 mandehana amin'izao tontolo izao. Fa ny fiangonana dia lasa ny toetra ny fiangonana. Zany lasa toetra tsika fiangonana ka kaminy andeha ao anatin'izany dia avako malala no hitenenana anao aza mamitaka ny tompo. Rehefa ny tompo miteny aminao hoe mandehana, izao ny momba anao dia matoky azy.
matoky azy eo amin'ny fiainanao fa io lalanao io dia atao mitanteraka io. Ny fahatelo amin'izao toriteny izao ry havako malala dia miainga amin'ilay zandriny. Ilay zandriny zany satria misy zokiny eo dia misy zandriny dia ny hoe hajao ny fanekena nataonao. Eto zao tsika dia mahita ny tantaran'ity zandriny ity dia ny hoe manaiky izy aloha fa tsy mana-tanteraka akory. Hita mibaribary amin'izany ry havako malala ny toetry ny olombelona. Ny olombelona matetika dia noho ny ena maso, noho ny tahotra, dia manaikinaiky foana ny olombelona. Ao anatin'izany anefa rehefa mana-tanteraka fanekena ianao dia tokony ho tanterahanao zany. Ny tenin'ny tompo raha teo ny teny an'izany hoe rehefa eny dia eny, koa hajao ny fanekena nataonao. Alahady ny AFF moa an'io dia ambara ireto sokajin'olona reto. Sika rehetra dia samy nanatanteraka fanekena. Maro ny fanekena izay efa vitantsika. Ao anatin'izany ohatra ny ray aman-dreny manolotra ny zanany ho amin'ny batisa, mampianatra azy hivavaka sy mampianatra azy ny hivavaka tokoa ve isika araka ny fanekena nataontsika. Ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo, mamaky baiboly isan'andro arak'izay azonao atao tokoa ve ianao, sa mamaky baiboly rehefa tojo olana dia manao tsato-piso hoe izay tenenin'Andriamanitra ato zany ny fahamarinana. Misy manao an'izany mantsy ry havako. Tanterao ny fanekena nataonao ry mpiandry hitazona ny tsy ambaratelo. Indrisy fa taty aorindrina taty dia hita eo anivon'ny fiangonana zany fa misy ny mpiandry, tsy eto amintsika eto zany fa tsy mahatazona ny tsy ambaratelo izay ambara aminy nefa ao anatin'ny fanekeny zany. Ny en'ny mpitoriteny sy ny katekista hiaro hatrany sy hitandrona ny fahamasina ny fanompony, indrisy anefa fa misy katekista sy mpitoriteny dia efa tena hoe simba ny fiainany, mivara lavo tanteraka sisa. Mahatanteraka ny fanekeny ve zany? Anjarantsika ny mieritreritra izany ary mitodika aminay mpitandrina ihany koa zany. Misy fanekena tanterahanay amin'izany hoe ny anaiky hijanona sy hitoetra ho mpitandro ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Firifiry moa mpitandrina ny mialan-daharana, tsy mahatanteraka ny fanekena. Zany rehetra zany ry havako malala dia hitenenana aminao mahakasika ny fanekena efa nitanterahanao. Tanterao zany. Samy mitadidy izay fanekena nataony isika. Mety fanekena nataonao teo anatrehan'ny fiangonana zany, fanekena nataonao tamin'ny zanakao zany, tamin'ny manodidina anao zany, tamin'ny mpiara-monina aminao zany, fanotakin'ny tompo aminao, dia tsy sotra ihany. Tanterao ny fanekena nataonao. Dia mitodika amintsika fiangonana hatrany amin'izao alahady ny AFF zao. Isika fiangonana, matoa ianao manaiky ho fiangonana dia manaiky ho irahan'i Kristy ianao. Ao anatin'ny fanekena takina aminao nitory ny filazantsarany Kristy. Tanterakao ve zany? Tanterao ny fanekenao. Zany no afatra ambara aminao ry havako malala, miainga amin'izao fanoharana ny raisin'i Jesosy zao. Dia ny hoe mandehana dia ny mbola maniraka anao ny tompo. Aza mamitaka ny tompo ary hajao ny fanekena nataonao. Dia ho an'Andriamanitra irery eny ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. manoloana zany tenin'Andriamanitra zany ry havana dia mahatsiaro izao sy anao fa tsisy tanteraka na dia iray ary amin'ny Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo aminy dia mitaky amintsika tsirairay avy izy ny fifonana sy ny fibebahana, koa andeha isika hiaraka hiombona amin'izao vavaka izao, ka isaky miteny mpitarika hoe ry Andriamanitra rainay eo noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, dia hiara hiombona ny fiangonana manao hoe mamindrafo aminay, mamelan-keloka. Isaky miteny mpitarika hoe ry Andriamanitra rainay eo
noho ny am' Jesosy Kristy zanakao dia miara miteny fiangonana manao hoe mamindrafo aminay mamelany elokay iara iombavaka tsika riavana. Andriamanitra Andriamanitra lehibe sy mamindra fo tokoa ianao. Andriamanitra tia anay ary tsy tiana ho very izahay na dia iray ara. Mazava ny teninao Tompo, miariary eo anatrehanay ny tsy fahantaterahanay manoloana amin'ny fahamarinanao ny fahamasinanao. Koa indreto izay Tompo malalo manitry tena manoloana ny voninahitra ao, mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Ry Andriamanitra rainay eo noho ny am' Jesosy Kristy zanakao, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Impiry moa izahay Tompo no maheno ny anatrao, maheno ny hirakao ihany koa, fa firy tamin'ireny nataonay. Matsiaro menatra izay ankehitriny manoloana izany teninao izany. Tsy vitanay no mizara ny fitiavanao sy mijoro vavolombelonao. Tsy vitanay no mizara ny famonjenao amin'ireo olona izay mifanerasera aminay. Eny na dia ny ao an-tokantranonay ara indraindray. Ny amin'ny mpiara-mianatra aminay, ny amin'ny mpiara-miasa aminay, ny eo amin'ny mpiray tanàna aminay. Ry Andriamanitra rainay eo, noho ny am' Jesosy Kristy zanakao, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Tompo malalo, mangatakandro izay indraindray na dia hanao ny asanao ara, manao ampitsy lava, indraindray aza dia tsy manao tsara ny asanao akory, araka ny sitraponao sy ny angatahanao taminay. Indraindray izay mifanjana amin'ny asa atao, variana mijery ny hafa ka adinonay fa fanolora tena ny kena teo anatrehanao, izao asa fanompoana na dia ny mandeha aty am-piangonana ara. Ry Andriamanitra rainay eo, noho ny am' Jesosy Kristy zanakao, mamindrafo aminay. Tompo, firy ny fanekena efa vitanay teo anatrehanao, na teo mason'ny fiangonana izany, na nataonay teo anatrehanao sy izahay manokana, tsy tanterakay atsakany sy andavany izany. O Tompo, menatra izahay, mifona aminao izay Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay eo, noho ny am' Jesosy Kristy zanakao, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Fantatray loatra Tompo, fa Andriamanitra mamindra fo ianao, ary izay manantona anao tokoa amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy ataonao tsinotsinona. Hitanao ny ao anatin'ny fonay Jesosy, miariary eo anatrehanao izany. Fantatra loatra izahay tsirairay avy. Koa matoky izay, fa hamindra fo aminay ianao, ary hamelany elokay noho ny am' Jesosy Kristy zanakao. Misaotra Tompo malalo. Amen. Jesosy permitia Ry havana, ho anao izay nibebaka sy ny fona marina tokoa, dia raiso ampitiavana eo amin'ny fanantenana, ampitsanganana ny famelan-keloka omeny Tompo antsika. Koa izao no lazain'i Jehova, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako. Anatina anao indray ireny fa tsy anao no anatina azy, ary ataoko manda varahana mirova ho amin'ity firenena itsy ianao. Hiady aminao izy, nefa tsy haleo anao, fa momba anao, hamonjy sy hanafaka anao aho, ho Jehova. Ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, sy hanavitra anao amin'ny tanany papahory, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. O volombelona
tany raha ilaina toy ny loharano vao zay mamelombelon'aina fanasony tany ay efa miamaina tao miamaina tompo itindray alefa sovono. Ny olona voavela elo ka riavana dia samy manambara ny fanekem-pinoany koa andeha isika hiaraka hanonona ny fanekem-pinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray ray tsy topa nao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahy tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao rehetra izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy nijaly izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanankavanany ray avy any ny aviany indray amin'ny voninahitra itsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ny famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Yeah.
toy izao indray ara no tatitra avy amin'ny AFF fohy be. Ny AFF fohy be F.J.K.M mamangy ny fiangonana rehetra manerana ny sany F.J.K.M no ity alahady ny AFF ity. Ho aminareo aneny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra trany isika amin'ny fahasoavany sy fitahiny antsika. Fa na dia eo aza ny zava-manahirana amin'ny endrika samihafa nateraka coronavirus dia mbola tafajoro ny fiangonana, mbola mantanteraka ny antom-pisiny hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fanaovana asa sosialy eo anivon'ny fiarahamonina, ny fanaovana adidy sy rakitra sy ny sisa. Hoy ny soratra masina hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tsy haiko ny tsy hisaotra antsika rehetra ny sampana fohy be ny synode apartany, ny fitandremana, poste d'évangélisation, ny fianakaviana sy ny olona manokana amin'ny ezaka nataontsika ho fanohanana ny asan'ny AFF na eo amin'ny fitandremana izany na eo amin'ny synode apartany indrindra ny aty amin'ny fohy be. Azontsika jerena amin'ny boky kely misy ny tatitra ny antsipirian'ny nanao rakitra sy ny adidy. Voateny tsara moa ny fitandremana F.J.K.M Amparibe ao anatin'izany. Hoy ny tompo fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehanareo voninahitry ny anarany ihany. Hebreo 7:10. Mifampahery hatrany isika amin'ny iraka nampanaovon'i Jesosy Kristy atsika dia ny fitoriana ny filazantsara. Tsy anaiky resin'ny zavatra mitranga isika satria manan'Andriamanitra mahery tsy etoaina izay naniraka antsika hanao ny asany ary matoky ny fitondrany endry. Fa io Maria fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Ao amin'ny Luka 2:7-7. Noho izany dia hiezaka hifantoka amin'ny iraka napetraky ny tompo amin'ny fiangonana isika ka anakateraka amin'ny njato sy amin'ny finoana amin'ny joto sy amin'ny finoana ny drafitra rehetra efa napetraka momba ny fitoriana filazantsara. Koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara, aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana atsakory ny fikalizanareo aina ao amin'ny tompo. Koritianina 1:15-17. Mifampivavaka hatrany isika ny amin'ireo fandrindrana fandaharam-potoana rehetra. Eo ny tokony no tanterahina fa tsy vita ary eo kosa ireo tokony mbola atao. Na eo amin'ny fitandremana izany na eo amin'ny synode apartany indrindra aty amin'ny fohy be. Mifampivavaka isika fa hoy ny soratra masina ny fiasan'ny vavaka marina dia mahery indrindra. Mifampatsiahy isika ny amin'ireo fifanohanana azo atao mba hahafahana manatotosa ny asa araka ny tokony ho izy toy ny efa mahazatra antsika rahateo. Ao anatin'izany ny rakitra lefa aty amin'ny fohy be AFF rehefa alahady ny AFF toy izao. Dia mamangy sy manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary ho tanteraka amintsika ny tsodrano manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny anaran'ny biraon'ny AFF F.J.K.M. Dia misaotra antsika ny eno hatramin'ny farany. Mioby sy mifalia reziona zanaka vavy fa indro avy onona eo foanareo aho ho Jehova. Dia mbola fifinaho antsika indray ry havana no tonga miara-mivavaka sy manao ny fanomponan'Andriamanitra eto amin'izao tenimpolony izao ho aminareo rehetra hatrany ane ny fiadanany. Mbola mianatra ny loha hevitra manao hoe miasa amin'ny fahatorin'Andriamanitra isika mandritra ity volana Septambra ity. Koa indreto ary ireo asan'ny fiangonana tsara ampahafantarina antsika. Misaotra ny tompontsika ry havana fa tafakatra zato ny isantsika androany miaraka mivavaka ary ezaka hatrany isika hanajo ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka fitsinjovana izany toy ny tsy maintsy hanasana tanana amin'ny rano savony ampidirana, ny fanaovana arovava sy orona ary ny fanajana ny elanelina ray metatra farafahakeliny. Anio alahady 13 Septambra dia alahady natokany fohy be F.J.K.M hitondrana am-bavaka ny sampanasa
fitoriana ny firazantsara. Anio koa no itorantsika am-bavaka ny FF eto amin'ny fitandremana, ary izy ireo moa no manatosa feno izao fotoana izao. Ny rakitra anio ny voalohany dia ho an'ny fiainan'ny fiangonana, ary ny faharoa dia anohanana ny asan'ny AFF. Mianatra ny katekomenina anio tolakandro, ary ampatsivana izy ireo fa ny fisotonana dia ny asabotsy 20 Septambra ho avy izao tontolo andro manomboka amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny tanànan'ny fiangonana. Ireto ny vaovao sy fanentanana voaray avy amin'ny rafitra. Ny voalohany dia momba ny fahalana soratra masina avy amin'ny voamerany am-pana. Ampahafantaro ny lalanao Jehova aho, ampianaro ny sitrakao aho. Ho tanterana ny alahady 17 Septambra avy izao ny fahalalana soratra masina. Ny fandaminana ny taontia dia toy izao: hoentina mody ny laza adina, ary averina na taratasy na miserasera samihafa amin'ny voameriny am-pana ny alahady herininy dia ny 4 Oktobra izany. Mitsinjara toy izao kosa ny perikopa akana ny laza adina. Ho an'ireo latsaky ny 10 taona dia ny perikopa Jona sy Aogositra ny homanana. Ho an'ny 12 hatramin'ny 15 taona dia ny perikopa Aprily sy Aogositra. 12 hatramin'ny 15 taona dia ny Jolay sy Aogositra. Ny 20 sy 30 taona kosa dia ny volana Mey sy Aogositra, miampy ny filazantsara ny Jauna toko fahenina sy fahafito. Ary ho an'ny 70 taona ny miakatra kosa dia ny Jolay sy Aogositra ny homanantsika, ary miampy ny filazantsara ny Jauna toko fahenina sy fahafito. Ny faharoa ry havana dia fampahafantarana momba ny fitaovavahana ho an'ireo olona sy zokiolona avy amin'ny voamerana fifandraisana. Ny fikambanana dekona sy ny olona, ny voamerana fifandraisana ary ny voamerana am-panahy dia mampahafantatra ny mpianakavy mifono eto amin'ny fitandremana fa noho ny fangatahana voaray dia isy fanompoam-pivavahana natokana ho an'ny olona sy ny zokiolona ny alarobia 20 Septambra avy izao amin'ny 7 ora maraina. Ny alarobia 20 Septambra amin'ny 7 ora maraina. Isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'izany. Voafetra ho zato hatrany isatsika koa angatahana hisoratra anarana na hiantso ny mpandrarahany fiangonana isika. Firazana manjo. Sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Isaorinay Andriamanitra tamina nomezana anay ny malala anay, raha velomana linoro no elina hiarisoa hatramin'ny asabotsy 12 Septambra 2024 teo amin'ny 590 ny taonany. Mampandrehantsika dia ny mpiray-tampo aminy Rabenasolo Pascal Sitatamo sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hoentina miala ao amin'ny tranony ao Ambatovinaky rampitso alatsinainy 20 Septambra amin'ny 2 olatorakandro. Hoentina mezam-boninahitran'Andriamanitra eny Anosy Avaratra mialoha ny ametrahana azy ao amin'ny fahasampianakaviana eny Anosy Avaratra ihany. Ny famangin'ny fiangonana dia mbola alamina amin'ny manaraka. Toy izao ireo toetrany vola voaray tamin'ny herinandro. Ny rakitra voalohany sy ny faharoa ary tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia mitotaly 1,070,800 ariary. Ny adidy 801,000 ariary. Ny rakim-pisaorana 260,000 ariary. Ny rakitra tsingeritaona 151,600 ariary. Ny fitambarany dia 2,283,400 ariary. 2,283,400 ariary. Ireo fotoanantsika amin'ny herinandro. Amin'ny alahady heriny anio dia natokantsika hitondrana am-bavaka ny sampana Dorkasy sy ny taniketsa. Ny rakitra faharoa rehetra mandrindra amin'ireo fotoana ireo dia itsika anohanana ireo sampana roa ireo. Mitohy hatrany ny famakiantsika ny firazantsara ny soatan'ny Jauna, ka amin'ity herinandro ity dia ny Jauna toko 120 no hovakiantsika.
mitoy hatrany ihany koa ny fanatanterahana ny rojo-bavaka isan'andro. Teo Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mbola nafa amin'ny fanoloran-tena tsika ry havana amin'ny fanaovana ny rakitra. Finaritra ny manome ireo matra marobe, ka mafoy fananana hiantra ny tsy manana. Izao no asa maso izay manendrika tokoa, ny manome an-tsitrapo hitsinjolo no rifo. Olonandiamanitra mba mietsea fatratra, amonjy sy anafaka anampireo madinika, izay mamoky tanàna malaky antranamana, izay mirimbelona tsy anabia tanàna. Ny voly izay navoina dia tsy mba very fonizao, fa ny mantra no mandray ka lasany Jehovaray. Ireo kambody mafangio mpitondra tena ambanjireo, izao no fivavahana izay madio sy masina. Ny voly izay navoina dia tsy mba very fonizao, fa ny mantra no mandray ka lasany Jehovaray. Ireo kambody mafangio mpitondra tena ambanjireo, izao no fivavahana izay madio sy masina. Tsika ry havana no trano rakitra. Raisonao ry tomposoa, ny fanatitra izao, amasino avokoa zay atolotra izao. Raisore hoanao fanaty jitraka, raisore hoanao fanaty jitraka. Ianao ry tomposoa zay rehetra nananay, ny arena volakoa taminao Jehovaray. Raisore
hoanao fanaty tsitraka raisore hoanao ho fanaty tsitraka. Vavaka isika riavana. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io, eny isaoranay ianao. Fa ny fitiavanao dia meloa mandrakariva ny fitiavanay ianao. Fa sitraka indray nafahanay nanatanteraka ity fanompoam-pivavahana ity, ary tomombana sy lavorary zany ankehitriny. Isaoranay ianao Tompo ny teninao, izay mandidy anay mba hatahotra anao, ka nanomezanao anay fanoharana hitondrana ny tenanay amin'ny fanomponanao, fa handeha dia ny mbola maniraka ianao, ary baikoanao zay Tompo, mba tsy hamitaka anao, fa hanaja ny fanekena zay natao kosa. Dia indreto zahay Tompo, fantatrao ny fahalemenay sy ny tsy fahataterahanay, ary izany indrindra no anatonanay sy andolenay am-panahy eo anatrehanao. Raiso Tompo ny fifonanay, raiso Tompo ny fitalaonay, ary ateveninay ny fanoloranay ny tenanay tamin'ny hira zay nataonay tao amin'ny fanavaozanay zany fanoloran-teny zany, ary nanoloranay sy nanimbinanay koa reo fanananao zay sitrakao no tantaninay, mba hanasoavanay ny fiainanay, ary entina ihany koa hanoanana ny asanao ampandrosoana sy antariny ambainday ny fanjakanao. Tompo, mivavaka aminao zahay ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpitondra fiangonana, ho an'ny mpitory ny filazantsara rehetra, reny tombo masina misy reny olonao zay karakaraina amin'ny lafiny ara-panahy, ary apetraka feno am-pelantananao reo rafitra velona mijoro ny ivon'ny fiangonana, ary tsaronay manokana ny amin'izany ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara, manomboka hatrany amin'ny birao, ny komity ary mpikambana rehetra ao anatiny. Jesosy, na ao anatin'izao fioboan'izao aza, manateny zay fa ianao anolo-tsaina azy ireo, mbola hatanterahany zany adidy sy andraikitra napetraka ao iantsoroany zany. Dia ianao ny asa nankery Tompo, ao anatin'izao fitandremana misy anay Amparibe Famonjena zao, ka tsy ho diso amin'izay fanompona tokony hoentina mampandroso sy manitatra ny mbainday ny fanjakanao amin'ny alalan'izany sampanasa asa fitoriana ny filazantsara zany zahay. Vavaka aminao zay Tompo, ho an'ny mpianakavy ny finoana atao anatin'ity fitandremana misy anay ity, any amin'ny toerana samihafa zay misy azy avy, ianao Tompo no amangy azy ireo, ka ampitoetra azy sy tsara amin'ny finoana, ary ampamaka ny fanantenana eo amin'ny fiainany. Ka na dia eo aza ny fioboana, dia ianao Tompo no hiasa ka hateza amin'ny finoana izy ireo, ary hijoro tsara ho vavolombelona anaranao amin'ny zavatra rehetra. Vavaka aminao zay Tompo, ho an'ireo fianakaviana zay mbola mikily aina eo amin'ny fanatanterahana ny asa mandrara, apetraka eo am-pelantananao reo efa very asa, ary ankinina eo ambany fahasoavanao ny fiainany isam-pianakaviana sy isan'ny ankonana ny amin'ny fivelomana. Dia ianao Tompo ny laza sy teny, ary ampafantatra azy ireo fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao
dia didinao ka mba anana zay tandrify azy avy izy ireny. Apetraka feonao am-pelatananao tompo ny firenenay, trotronay am-bavaka ao anatin'izany ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny filoham-pirenena sy ireo manana fahefana hatraty amin'ny fokotany, mba samy hatateraka ny adidy sy ny andraikiny, ary toraka izany zahay vahoaka mba hahanoa reny olom-boatendrinao ireny. Toy izany nitondranay am-bavaka ihany koa tompo ireo mpikarakara momba amin'ny fahasalamana hatrany amin'ny mpitsabo ka hatrany amin'ny ireny mpanomponao izay mikarakara momba ny fanafody samy hafa ireny. Ianao tompo no anampy azy ireo amin'izay rehetra entina mitsabo sy mikarakara ny fahasalamana mba haharesy ity valana retin-dratsy ity ka mba hiaina ny malagasy finaritra ary virena ny fiainan'ny fiangonana amin'ny laoniny tonina zatra anay teo aloha. Dia toy izany koa nitondranay am-bavaka ny mpitandro filaminana na ny maraina na ny atoandro na ny alina, dia omba azy ireo anao tompo mba hatonga ny fandripahalemana hanjaka eto amin'ity noson-drazana ity. Dia ny malagasy rehetra tompo irinay ho voaro amin'izao koronavirus izao, dia menao tanjaka sery ary fahasalamana samy hatateraka ny edy dia manandraikiny izay manodidina azy. Ary toy izany ny tanora sy ny ankizy izay hiatrika ny fanadinana sy izay efa navita ny fanadinana. Apetraka feonao am-pelatananao tompo izany rehetra izany, satria ireny no avy ny fiangonana. Ho an'izay efa navita CEPE, ho an'ny afam-panadinana, dia nao hanome azy fifaliana mifanandrify amin'izany. Ho an'izay tsy afaka kosa, ampahery azy ianao ka mbola hanana ny fahavononana hiatrika amin'ny ho avy. Ho an'izay mbola natateraka ny fanadinana ho voaomana tsara ny fo sy ny sainy ary ny fanahiny izy ireny amin'ny fanatotosana, ny famerenana sy ny fanataterahana ny fanadinana. Tompo, apetraka feonao am-pelatananao ireo mpanomponao izay mahatsiaro fa manana olana entina ankehitriny, ireo tsy salama ary ireo manamanjoa. Ianao tompo no hanome azy ireo izay mety ho vahaolana mahasoa. Ianao no hanasitrana sy hanaisotra ny rofy ary ny aretina, ary ianao no hanome fiononana sy fahirizana ho an'ireny mpanomponao rehetra ireny. Dia apetraka feonao am-pelatananao izay manana ataka manokana, ireo mangatabavaka rehetra, omba azy ireo anao tompo ary hijery sy hiaino ny vavaka sandratra izy ireo andapa ny fahamasinanao. Koa amin'izay rehetra fandrinay nefa tsy voatolo ny vavanay, ianao malala izay mahasoa anay tompo, tanterao aminay izany mba hahafahanay mitombo amin'ny finoana sy ny fanantenana anao hatrany, ary hanana farisiny sy fahazotoana amin'ny fanomponanao. Fa izao vavaka izao dia sitraka indrindra raha kambana ka tomboara-tokana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay o sy any an-danitra, mamasina ny eny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany taky ny eny an-danitra. Meno izy an'ny sahazo anay, ary mamelany elokay tahaky namelanay izay meloka taminay, ary mitondranay amin'ny fakam-panahy, hanafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hitsangana isika fiangonana ry havana. Sitaka
sitraka sy toetra ho amina. Na dia mai sinasati dia matoky amizao fa ianao dia tsy mandany zaho miaraka mina edro raiso tao tompo mahanao ny sitraka sy toetra tsy ho amina. Amin'ny anaran'ny tompo, ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoany tenanao ho fianarana ny asa tsara, ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatateran'ny rainareo sy any an-danitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra ary Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy tsy miova, An'Andriamanitra irery any eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.